aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Kristianina mitafy ny fiadiany mazava. Kristianina mitafy ny fiadiany mazava. Izany no asongadiny izao mofinainantsika izao amin'ny Romanina 7:10. Ny andininy 1:20 hatramin'ny 4:40 farany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbiakaiky kokoa ny andro. Koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ka hitafiantsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan'ny ratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangatsangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesoa Kristy Tompo ary aza miahy ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filàna. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Kristianina mitafy ny fiadiany mazava. Izany no raisintsika manokana amin'ilay ambara ny andininy 2:20 manao hoe: koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ka hitafiantsika ny fiadiany mazava. Paoly apôstôly dia manazava ireo fitondrantena mamendrika ny kristianina. Dia misy karazana modely kristianina atoron'ny apôstôly maromaro eto amin'ity bokyny Romanina ity. Fa eto amin'ity mofinaina ity manokana dia ampitahaina ny andro sy ny alina, ny aizina sy ny mazava. Eto dia ambara fa miaina ao anatin'ny vanim-potoanan'ny alina isika ankehitriny, vanim-potoanan'ny aizina izay mampanjaka ireo asan'ny maizina rehetra. Ny filazany azy eto moa dia hoe ireo vanim-potoana izay mampanjaka ny aizina mbola ao anaty fahatoriana, ao anaty torimasom-panahy izao tontolo izao, dia izay tanisaina eo amin'ny andininy 7:10, ny filalaovan'ny ratsy, ny fahamamona, ny fijangajangana, ny fijejojejoana, fifandirana sy ny fialonana. Vanim-potoana izay tena mampanjaka ny asan'ny maizina izao iainantsika izao, ka dia azo adika fa vanim-potoanan'ny alina, vanim-potoanan'ny torimaso. Dia indro ny antson'ny apôstôly Paoly, antso miatefa amin'ny kristianina mba hiala amin'izany torimasom-panahy zany, hifindra ho any amin'ny mazava. Ary raha marina ary dia antsoina ny kristianina tsy andriandro manandrara ao anatin'izao vanim-potoana izao, tsy atoritory, eny, antsoina hifo ka hamirapiratra ao anatin'ny aizina. Ny andro mantsy izay ambara eto dia ny andron'ny Kristy izay ambarany amin'ny fiaviany, kanefa tsy andron'ny fiavian'ny Kristy ny mino vao hiaina sy hitafy ny fiadiany mazava. Dia ny ankehitriny ny mino
dia antsona mba hampamirapiratra mba ho mazava mamirapiratra ao anatin'ny aiziny, ary ahatonga atsika koa ho voaray amin'ny andron'ny Kristy. Tsy ho vitany mino samy irery anefa izany ny hiazona ny mazava ao anatin'ny aiziny, ny hijoro amin'ny fitondrantena mendrika ao anatin'ny aizina izay mameno ny tany, ka dia ambara fa i Kristy Jesoa mihitsy no tokony ho tafiana, araka ny 2:4 manao hoe hitafio Jesoa Kristy ary aza miainy amin'ny nofo hatanteraka ny filany. I Jesoa Kristy no tena mazava, i Jesoa Kristy no tompony andro, ka izay mitafy azy no manana ny fahazavana hamirapiratra ao amin'ny aiziny. Tao marak'izany ny mpino mba anaiky ampiditra an'io Jesoa Kristy io, ilay fahazavana izao tontolo izao, ilay fahazavanainy, mba hahatonga ny mpino afaka hampamirapiratra ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Ravako malala ao amin'ny tompo, izany tenin'Andriamanitra izany dia miteny amintsika fa kristianina miaina ao anatin'izao tontolo izao isika, miaina sy tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'izao tontolo izao, feno faharatsiana, feno fampahoriana, feno aizina, eny feno fakapana maro samihafa. Tsy havita hiady tena amin'izany isika, tsy havita hanohitra samy irery ny asan'ny maizina izay mianaka sy manenika izao tontolo izao, fa mila an'i Kristy isika, mila miara-miady amin'ny Kristy isika, dia hahatohitra ny asan'ny nofo, hahatohitra ny asan'ny maizina, hahatohitra ny asan'ny lay alina, ny asan'ny Satana izay maka fanahintsika andro aman'alina. Ndao ary havako, ndao ary hitafio Jesoa Kristy tompo, hitafio fa ora efa namonjenantsika izao, ora efa tsy tokony hatoriantsika intsony izao, ndrao sanatria raha tonga ny farany ka ho tratra eo am-patoriana koa ianao, tratra ao anatin'ny torimasom-panahinao ianao, dia fahaverezana no miandry, mifoaza. Ary io ny aiziny, ary tafio Jesoa, dia ho azonao ny famonjena, ary mety hitondra famonjena ho an'ny hafa ihany koa ny fijoroanao amin'ny fahazavan'i Kristy. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Sotranao izay Tompo, ny amin'izany teny masina, teny fahazavana, nomenao sy natolotra ho anay izany, fa ao aminao Jesoa no misy ny fahazavanaina. Fa ndreto izahay mitondra Tompo ny tenanay, hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana ao Andriamanitra. Entinay eo anatrehanao ny ankonanay, entinay eo anatrehanao ny fiarahamonina manodidina anay, entinay eo anatrehanao ireo rehetra mbola voafatotra, ireo rehetra voageja ny amin'ny fahazaran-dratsy sy ny asan'ny maizina maro samihafa. Ianao Tompo, hanafaka azy ireny hiainany amin'ny fahazavana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.